ho arahanareo mandritra ity herinandro ity eto amin'ny Excel Radio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Boto mihaja. Tantara nosoratany Rakoto Arson Patrick na Inga Matoa. Ireo anomeana ny tantara: Saoly Nirina, Erastoky, Irakoloiny, Rakoto Arson Patrick, Maria Rosa, Asli Natalia, Nasaina Maxime. Mikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsitoaina Arinaja, Nandray feo, Tsanta Finaritra, Nanatotosa, Inga Matoa. Andro fahatelo. Fa nisy ary mama, fa ino zany nataonareo zany? Sendra ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra dia izao e. Andany ny androm-piainako aty angamba. Tsy misy an'izany ry mama, tsy maintsy tafavoaka aty nareo fa aza matahotra e. Fa tantara ho amiko aloha ny zavatra tena nitranga tany e. Ka zao ary e, fa hainao tsara. Miainanao ary mama. Dia zay serika ihany zava-nisy tany a. Tsy tohatra ny tanako. Fa iza koa zany raha matoa zany e. Mahita kosa aloha zany e. Naparako amin'ny mahaboto mihitsy. Mankanesa amin'ny inspektera fa izy nanoro anao. Dia ataonao inamarina nefa izy raha fantatrao. Fampiresahana rery mama. Sao dia mba azo alamina ihany. Aza misairana amin'izany rery sanako a. Aleo amin'izao fa tsy maninona. Fa i mama ve mitapy? Amin'ny fomba hoana namelako anareo aty? Aleoko ary zany mijanona aty toy izay nareo. Sy maledoika anao eto ary ka hafa mandana ary a. Dia majerijery ny sandronao ao. Ary aza mpahafantarina azy hoe aty za a. Tsy tiako hiasa-saina amin'izao mantsy izy. Anao examen mantsy ny sandronao iny. Amin'ny fomba hoana ary mama tsy alalana an'izany a. Tena tsena anie nitrangan'ilay tantara e. Vavan'ny olona eny an-tsena ve tsy efa fantatrareo ihany? Ka mba alaminao re izy a. Ianao ve dia tsy hay an'izany? Eny e, azoko tsara. Aza mananareo fa zay aloha ranga fa andeha vetivety a. Tena ohatrany ato amin'ilay raha matorozy anie ty adresy ty zany. Dia ho sanatria ve ka ato le izy? Aleo aloha tondomy dia hita eo izay ao e. Ody! Ody! Ino koa sy davy gardien fa tonga dia namoaka. Ahoana radavy a? Ao ve madama zay? Eno a? Afaka miditra? Eny ary e. Dia misaotra e? Odry, fa ino ny tetaonao aty amin'izao oro izao? Angamba misy tsy voaloko ny karamanao ka? Tsy izany ry madama fa mba misy resaka kely ataoko aminao raha mba mety tompoko. Aza manelingelina ka. Fa resaka inona moa zany? Sao resaka mandany jiro? Ka momba n'ilay raha matomy famaly aminao tena tsena iny re. Fa inona zany nidiranao amin'izany ka? Fa inona anao iny raha matoa iny? Savanao sanatria? Eny madama, mamako izy, ary izy no atongavako eto mba hifona aminao ahy. Hifona? Tsy misy mifonafony zany eo e. Aleo atsapany ingidiny ihany fa raha matoa tsy misaina. Aza mba manao an'izany re madama fa mba ataovy aminao kosa ny toerana. Fa mba ataovy re izay mba hifanarahana. Tsy misy azo hifanarahana ny amin'izany ho aho. Sady mba havereny eto amiko eto eny ilay vava nataonao ahatra amin'izay. Ianao ny asa tato amiko izay? Miseho mahay vava nefa. Zao aiza? Avereny ilay vavy reny e. Aza mba atao an'io re madama fa mba natsapany adosony izy. Le lafiko re mifalatianao fa mba aza atao an'izany izy. Mariny, mba ataovy re izay hifanarahana madama. O le lafinao ny faladiako? Io arengana, le lafo. Sady za koa tsy ny sasa raha teo. Inona ny mampiena eny? Nga tsy lelaka indray? Aoka re madama, aoka re mba mariny.
amin'ny mampiasako anao a dia misy vaola ihany ty tsy maninona na maty kely ary aho. Hoe ahoana madama? Ho avoakatsika ny mamanao fa izao. Eny tompoko? Mila miasa ato amiko ianao mandritra ty taony ty, tsy mandray karama dia samy afaka isika. Zany ve madama dia mba ho rariny dia inona indray zany namelomaka ho fianakaviako? Fa ninona no rariny aminao ka? Zay no izy kasakasaka ao e. Ny famelomanao ny fianakavianao tsy misy idirako ary mivoanitra aniko any. Eny ary madama, aleo fa manaiky ary ahy. Ay anaiky ihany zao ary. Zay aloha ro mama fa andeha hiasa kely aho. Fa mba hiasa aiza moa zany ka aty? Efa nahita asa nga ianao? Eny, efa nahita ka. Misy ramatoa zay any dia mba nanao irakiraka ny ahy. Zany ve anaka? Tsara kosa saniko. Dia mba atao tsara ary ny asa e. Eny rery mama, aza manahy ianao fa kolokoloiko tsara ny asako e. Zara aza misy ataoko. Ary makaizy mama aveo? Andeha antany lamba ho sasana amin'ny olona any aloha e. Mba sitrany ahy manko. Mety zany ry mama, fa aza dia manao reraka be nareo ka so hetsika indray mantsy ny aretinareo. Eny re aleo fa izay vitako ihany no ataoko. Raha mba fantatrao mantsy ry Kayafa natony ahoana ary ny hamaroany lamba ho sasako eo dia tsy maintsy ataoko foana. Zara aza misy ho sasanako fa tsy te hanan-kivana fotsiny dia mody manaiky. Fa ino ty mahavariana anareo e? Fa misy inona? Tsy izany rehefa tena taraiky ho lasan'ny olona ihany lamba tokony ho ataoko. Tena aleo aloha andeha ka sasana trika tsy ahazo intsony. Ka andao ary sady za koa ty efa dia ny lasako. Vetivety ary aleo aloha akan'ilay koveta dia mandeha tsika. Ka aingana ary. Tena leo an'ity tsy mandray karaha amin'ity mihitsy aho ka aiza ve dia hanompo an'ity ramatoa ty foana natao andro toko-piainana. Rehefa rivariva vao mba afaka mikarataka kely hoentina mody hitondrana vary. Ka tena hitsoka ato ka tsy mety amiko izao. Nefa ahoana mora sanatria ka idiny ary amin'ny polisy ary dia ahoana. Nisy fatina taratasy iny mantsy nataoko siniko. Tsy afa miala mihitsy aho zany izao fa tsy maintsy tapiriny ity volana ity. Sa firy volana moa izy teo? Fa inona ny mahavariana an'ity eo e? Tsy ny asa natao tsara filozana mandinika amin'ny fahantrany eo fotsiny. Tsy zany ary madama fa mba afaka mody aloha kely ve za androany mba hitady vola kely mantsy fa tsy misy mihitsy ao an-tranonay na dia kely aza. Dray tsy misy fika iny ianao ara mety mijanona ty mihitsy an'io fa mbola ody ny gardien fa tsy salama ny vadiny ka. Aiza kosa ry madama, tsy zany kosa ny fanarahany. Aleo mba ody alohany io ka tena miangavy aminao ry madama. Aza mitapitapo fa tsy ho hisy mihitsy zany. Aza mba ataon'io ry madama, za ve efa tsy mandray karama dia mbola ho tazominao aty ihany. Tsy misy idirako zany. Sa ho averiko any am-ponja ny reninao dia afaka mody tsara ianao. Aza mba manao an'izany kosa ry madama. Aleo amin'izao ara fa tsy maninona e. Zany ny enako tehanao amin'io. Miasa tsy vitako ody aloha. Tsy misy mody zany eo fa miandro tanàna ianao an'io alina. Azonao ve zany? Eny madama. Zany atao vadivadika fotsiny fa tsy matory. Tena mararaka iny kepoko. Tsy haiko na ninona. Sao mba nidiran-drivotra kosa e. Aleo fa andeha hanao raha mafana vetivety aloha. Vetivety fotsiny Aza misairana amin'izany re ianao
fa hitsaniny eo io avy eo. Tsy misy an'izany mama fa vetivety fotsiny a. Sody manino eo nareo ko. Lasa aloha e. Aka ho azaho. Tena lasa izy mariny. Tena tsapako miakely koa ny zany eriko izany. Fa aiza koa ary kayatra amin'izao mbola tsy tonga ihany. Aleo anoratra taratasy ho an'ny kayaka. Sao dia sanatrika izao ny farany. Ty ambony latabatra ty kosa misy stylo fa aleo alainy. Zahay avy tafavoaka tany. Mba ahoana zao mitebiteby mama sy bavy ato. Tsy mba fombako mihitsy mantsy io tsy mody io. Ary misy inona koa ary ato an-tran'izany. Toa misy olona maromaro mitangorona ny. Aleo anatonana ka dia sanatria ve ka... Mama ninary any lozanao e. Mbola milanao an'izay tamamy. Mifaza moty eo e. Fa misy inona ato ry zareo a? Bavy! Kaya, zao ve la vao tonga? Tena be asa be akiza. Fa misy inona ato e? Fa manino mama? Mama! Mama! Maty lesy mama ry Kaya. Ah? Tsy namatsika tsony izy. Fa tsy namatsika tsony ahoana e? Ary inona ny aton'izao? Andolo sika isy laohatsy anevitra ambadika e. Dia ho tantarako alany zava-nisy teto ala. Kandao ary. Dia izay lesy ny zavan-tranga. Saly avy nanomero azy aliny nefa mbola tena tsy naninona izy. Gaga maraina fa tsy mifoto mazatra izy. Nitariko izy. Ary ahoana moa izy ianao ny atarako raha nahita fa tsy mifoto ny reniko. Nitsapaiko ny tena fa efa tena nangatsiaka. Ny anjo fonjy avy eo dia izao e. Tsy namatsika tsony mama. Tena mafy izao ka tsy mba nahita ny elan'ilay reniko aina akory aho zany. Tena mafy. Dia aiza ilay taratasy tao ambanin'izany nataonao? Ty le izy. Tsy misokafako mihitsy fa misy soratra io hoe ho an'ny Kaya. Ho hita ty hoe vakiako. Ty lesy a. Fa aleo aloha za andeha hanampy ny olona tsy ambadika e. Eny akia, avy eo. Aleo sokafany ty taratasy ty. Inona hono izany voalazany? Ho an'ny Kaya. Raha ny tena izy dia izao mifantana ny tokony resaka aminao. Fa ianao moa tsy haiko hoe aiza amin'izao fotoana anoratako izao. Ka voatery hanoratra ity hafatra farany ity. Efa miankely ny aiko ry zanako ka izao mba hafatro. Mety tsy ho namana ray intsony aho fa izao. Jereo tsara isandrinao io. Ianao sisany mba hiantehiran ka ampio izy. Ny tena mba fandriako raha azo atao dia mba antafitandrotsy. Mba tsy toy izao fiainantsika izao tsony ny fiainanareo menadaorina kely aho. Mba fandriako izany ry zanako raha ho tanteraka. Ary mba fahasambarako ihany koa. Eny, faniriana ihany ny hafa tsy voatery ho tanteraka. Mamiko ianareo ry zanako a. Tsy misy mahasolo anareo. Tsapako ny toerana misy anao amin'izao ry Kaya. Nefa matoky anao a. Izay fa mirarisoa anareo a. Ony. Mahazo matoky ianao ry mama. Ivady eto anoloan'ny vata mangatsiaka anao fa tsy maintsy tafitako rotsy. Nanaovako ny zavatra tsy fanaoko ary na efaratra amin'ny aiko ary dia tsy maninona izany fa tsy maintsy tafitako izy. Mahazo matoky ianao. Ohatry ary iza koa ary izany olona mandodo izany. Aleo andeha ho any amin'izay ka. Natolotry ny XL radio anareo teo. Ilay tantara mitondra lohateny hoe Poto mihaja. Tantara nosoratany Rakoto Arson Patrick na Ingamatoa. ireo anome ainan'ny tantara. Saoly Nirina, Erastoky, Irakoloiny, Rakoto Arson Patrick, Maria Rosa. XL radio manolotra ora ho anao ny tatao vovonana.
tsy toaina ary naja, nandray feo, tsy antafinaritra, nanatotosa. ngia matoa.